Mirabatsika rehetra manaraka an'ity orinantsary ity andiany fahafito ao anatin'ilay andiana vidéo natao ho an'ny lehilahy zany ity fampizarako amin'itsika anio ity. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka mikasika ny atao hoe lehilahy manambady maro na nresantsika ihany koa natao hoe mangala badin'olona. Amin'ity anio ity dia hotoizitsika kely zay fa niresantsika tamin'ny andiany fahenina mantsy dia mikasika ny toetra ny lehilahy arakaraka ny fifandraisany amin'ilay vadiny kely zany na lay sipany any ivelan'ny trano. Amin'ity anio ity indray dia mbola amin'izay fifandraisana zay nresantsika dia le atao hoe déconfiture. Ny ahafantarantsika ny confiture dia voankazo na kanany mamy tao anatiny. Fa amin'ny resaka économie na resaka toe-karena ny atao hoe déconfiture dia hoe misy zavatra tsara ao anatin'ny firenena anankiray dia misy firenena anankiray mandeha mitsetsitra ny zavatra tsara ao anatin'ilay firenena iny. Déconfiture amin'ny filazan'izay. Ato amin'ny resaka orinasa ihany koa dia misy azo ampiasana zay teny zay ihany koa hoe misy orinasa mandeha tsara dia ny mpiasa ao anatin'ilay orinasa manomboka mangalangalatra. Ohatra hoe mpanao mofo ohatra le orinasa dia misy mangalatra lafarinina kely, misy mitondra levure kely mody, misy mangalangalatra. Déconfiture ihany koa no ilazana an'izay. Fa ny horesantsika an'io dia hoe ahoana ny fomba ataon'ilay mpangala badin'olona mba anaovana déconfiture an'ilay vadin'olona izay angalarina. Satria ao anatin'ny fifandraisana amin'ilay vehivavy izay ataontsika hoe mpangala badin'olona dia misy zany kajikajy maro isan-karazany ao ka izay no fampizarana amintsika satria lehilahy no natokana ho an'ity vidéo ity. Endrika déconfiture voalohany ataony aloha dia ny fangalarana ny fahamarinana eto amin'ny lehilatsika lehilahy. Rehefa manao vady kely any ivelan'ny trano lehilahy dia manomboka mandaingalainga. Lasa aloha zay le fahamarinana teo amin'ny lela. Ny manaraka dia mety angalariny ihany koa ny resaka fotoana. Fa na fotoana tokony rahana vady aman-janaka zao ary dia angalariny. Déconfiture koa zay amin'ny lafiny fotoana. Dia eo ihany koa ny vola mazava ho azy. Vola tokony hiditra ao anatin'ny tokantrano ahafahana manao zavatra sotomin'ilay vady kely any ivelany déconfiture koa zay amin'ny resaka arabola. Ary tsy vitan'izay fa ilay vehivavy any ivelan'ny trano io dia tsy mitsahatry ny anakorotana an'ilay tokantrano mba azony anao ary testable amin'izay da ataontsika hoe simbany ny resaka fifankatiavanareo déconfiture koa zay amin'izay fotoana izay. Fa ny ifampizarako amintsika dia zao mety misy fotoana zany ho tratra lehilahy sy ilay vehivavy izay miaraka zany any ivelan'ilay tokantrano lehilahy dia eo amin'izay misy kajikajy kely tiako fampizarana amintsika. Matetika ny lehilahy rehefa tratra dia zavatra ataony dia manambotambony ny ao an-trano dia anisan'ny endrika fanambatambazana anankiray ohatra ny fitenenana hoe tsy maninona fa mifona neny papa ary mba anonitra kely papa dia zao ity misy tany kely na misy trano kely na misy tomobile hosoratako aminao. Dia roboka koa le ramatoa amin'izay fotoana zay toy sisy hoe eny ary fa soraty amiko ity dia aza mamerina intsony. Tandremo nefa fa fandrika zay sady kajikajy. Satria ny zavatra tsapa dia eo ampelantanan'ny tompombady ny fahefana rehetra sy ny ara-dalàna. Ohatra amin'izay zao hoe raha tratra nge ny lehilahy anankiray ohatra miaraka amina vehivavy anankiray dia ny lalànantsika nge miteny hoe migadry ary tena tsisy resaka tsisy ady varotra fa dia migadra any am-ponja ary mandolamandy manomboka amin'ny 2 hetsy ariary hatramin'ny 5 tapitrisa. Any tanan'ilay tompombady zany misy ny fahefana sy ny lalàna ka dia matahotra ihany retsy amin'ny lafiny iray kanefa mbola mandeha any ny kajikajy ao ambadik'izay. Inona moa ny dikan'le hoe omena an'ilay ramatoa hosoratana aminy ohatra fananana ray na roa na telo na fiara io na tany io zay mahafalifaly an'ilay ramatoa fandrika zany. Satria ny lalàna dia mametraka tsara mihitsy hoe ny olona raha vao misoratra eny amin'ny firaisana dia misy fizaram-pananana apetraka amin'ilay andro fisoratana. Matetika ny mpivady ao anatin'ny fifankatiavana izy no misoratra dia ao anatin'izay fifankatiavana zay somary tsy nisy ny heritreritra ny fisarahana fa ny fiarahana aloha mbola mipetraka. Dia amin'izay fotoana zay rehefa sena mamelo an'ilay atotataratasy ny olona hoe ahoana ny fizaram-panananareo dia misy ny tsy miteny fa ny ankamaroany dia miteny hoe atao an'ilay atao hoe zaramira na le hoe communauté de bien amin'ny teny frantsay zany. Dia
raha vao tsy miteny ianao satria anao misalasala hoe ahoana koa zany fizaram-pananana zany nefa isika ary voiary de ataonao tsisy ninona de am'izay fotoana zay tonga de apetraky ny fanjakana hoe communauté de bien par défaut zany hoe rehefa tsy ny safidy ianao zany a de tonga de inona apetraky ny fanjakana ho lalàna velona dikan'zay a na inona zany fananana misoratra aminao na amin'ilay vadinao mandritry ny fanambadiana de ao anatin'ny communauté de bien zaramira fa fandrika matetika nataon'lay le mpangalabadin'olona zany hoe tambatambazo fiara izy a na tambatambazo trano izy a na tambatambazo zavatrafy izy loha mba angindra de rehefa avy eo am'izay le mpangalabadin'olona mampirisika an'le lehilahy isaraka manaova divorce ka raha maivandolo le lehilahy amin'io na marivo salosana de miroboka ao anatin'ilay divorce ka rehefa tonga ny divorce de na misoratra amin'ny madama na misoratra amin'ny ramose ilay fananana ao an-trano de fananana eo ambonan'izy zay ary mizaramira zany hoe mbola azon'ilay mpangalabadin'olona sotomina ihany am'izay fotoana zay a ny ampahan'lay fananana zay nambanamba tambazana n'lay vadin'olona hoe omena azy mba tsy ampigadra an'izy roa déconfiture ihany koa ny filaza an'izay amin'ny zao fotoana zao a de betsaka ny lehilahy zany no miaraka amina vehivavy maro ary efa niterahany mihitsy ary ny akamaroan'izy ireny ny zavatra tsapa de miaingakaingana be ny fahanteran'ilay lehilahy aloha satria sady mikarakara ny atsy no tsy maintsy mamelona ny atsy andaniny atsy ary ny anankiray zany tavozonana am'izay na hoe loza miantona satria amin'ny fotoana tsy ampozinao mety akorotan'ilay mpangalabadin'olona ny tokantranonao afatra ho antsika lehilahy zay aingana be ihany koa ny fiazakazaky ny fanterana satria fony vao tanora nanao an'ilay toetrana blokla omamotseva zany hoe sady mamy ny atsy no finy aroa de tam'izay fotoana zay a mihevitra azo zavatra mihevitra azo manany mahizy anazy sy mireharetsy aroa satria mazaka maro fa iny fahazakanao maro iny rehefa aveo hitaky aminao satria tsy misy ratsy tsy hotakenantsika olombelona na de amin'ny kelindrina ataotsika ary déconfiture ihany koa zay amin'ny fiainanao a de miazakazaka ny fahanterana sy izay olana rehetrarehetra ny foroninao tao arin'io fiarahana sy ny terahana tany ivelan'ny vady aman-janaka ao io andiany fahafito a tao anatin'ny andiana oronan-tsary natokana ho antsika lehilahy no ny fampizarako teto de le atao hoe déconfiture raha miaraka amin'ny vehivavy ivelan'ny vadinao ianao a de ny ataon'ny vehivavy hoe tsy manao afa-tsy ny déconfiture anao angalariny daholo ny zavatra rehetrarehetra aminao satria mpangalatra izy ary efa nididy amandalana de mipetraka tsara fa afaka gadraina izy miaraka aminao a fa saingy matetika ilay tena tompombady ny vehivavy a tsy mamela an'izay tena atsipy ho any manam-panahy fa nitady ony eo atandroko nomby ary ny teny kosa no atsipy amintsika lehilahy makasitraka indrindra nahatra ny jery hatramin'ny farany